Fatafiaraka aminao anjara ny tenako anatin'ity vidéo manaraka ity a. Ity page ity moa zany a ho an'izay izao vao mahita azy a dia nataontsika mba hianarana ny teny anglisy amin'ny fomba tsotra sy azonao raisina tsara. Eny ary androantsika somary resaka prononciation zany hoe fomba fanonana satria hitako hoe maro be aminareo no liana amin'ilay resaka hoe ohatry ny ahoana ny fomba fanonana an'ity a, ohatry ny ahoana ny fomba fanonana an'ity amin'ny teny anglisy dia izay no hozaraiko aminao a. Hiresaka manokana isika momba ny T zany hoe ty amin'ny teny anglisy a. Ohatry ny ahoana no tokony ataonao raha te you wanna sound more natural zany hoe tenao a mba ho naturel kokoa rehefa miresaka rehefa manonona izay T zay amin'ny teny amerikanina. Misy karazany maromaro mihitsy ny fomba fanonana an'izy io a, fa androany aloha dia hizara eo eo amin'ny telo eo a. Voalohany a, ohatra zao a le nozaraiko tamin'ny farany teo le momba ny hoe I didn't, I didn't, I don't zany hoe ohatry ny hoe somary mijanona ohatry ny hoe tadiditena ilay izy ianao nefa tsy tenenao akory ilay izy. Dia tsy amin'ireny cas ireny ihany a, tsy amin'ireny auxiliaire ireny ihany a no tsy tononinao ilay T fa rehefa mipetraka izy a ao aorianan'ny N zany, ao aorianan'ny litera N dia avy hatrany a tsy tononinao izy a. Dia hanome ohatra raha ankoatran'ilay efa nojerentsika tamin'ny fizarana farany teo. I wanted to see you. I really wanted to see you. Zany hoe wanted ilay izy a, rehefa tena manonona izy a dia lasa hoe wanted, wanted. Zany hoe nesorina zany a ilay T. I wanted to see you. Na ilay you koa anisan'ny fanaon'zareo ilay you a afahan'zareo hoe ya. Lasa hoe I wanted to see you. Dia raisiko ihany ilay exemple farany hitantsika tany amin'ilay vidéo iny hoe I didn't really know. I didn't really know. Manaraka indray a, ny T a dia tsy tonoina ihany koa rehefa ohatra ka mifanarakaraka ilay izy. Ohatra hoe dia zany hoe T anankiray ihany no tononinao a, fa tsy tononina daholo ilay izy a, fa manjary compliqué be zany a ny miaino anazy. Ohatra hoe I left the house. I left the house. Zany hoe zao a ny T anankiroa mifanakaiky dia afaka ataonao fotsiny hoe I left the house. I left the house. Zany hoe tsy tononina be hoe I left the house. I left the house. Ohatra ihany koa hoe I spent a great time with my family. I spent a great time with my family. Le great sy le time zao a, araka ny tegna tao hoe mifara amin'ny T le great, dia faharoa manomboka amin'ny T dia fotsiny hoe great time, great time. Fa tsy atao hoe great time. I spent a great time with my family last year. Farany a, izay hojerentsika androany a dia zany hoe tsy hoe D be a, fa ohatry ny hoe R ilay izy amin'ny tenintsika malagasy, ohatry ny hoe R. Ohatra hoe yes it is, it is. Fa tsy hoe yes it is, yes it is. Na hoe I got up at 11 o'clock. Lasa hoe I got up at 11 o'clock. Ohatra farany, do you want to get out or get in? Get out, get in. Dia izay indray no fizarana fohifohy a nozaraiko taminao tamin'ity androany ity a, hinoko fa ho ampiarinao izay manomboka androany.